ho aminareo mangetaeta famonjena, ho aminareo maniry ikambana amin'ny Jesosy Kristy, ho aminareo finaritra akaiky ny tompontsika, ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Alahady faharoa amin'ny Paska anio ary alahady farany amin'ny volana Aprily koa. Amin'izany nandritra n'ity volana Aprily ity sika teto amin'ny sahany hevitsika M dia nibanjina ny lohahevitra hoe ahoana moa ilay lohahevitra tsika? Dia izany hoe androany izany tsika no mamarana ny fandiniantsika izany lohahevitra izany. Arak'izany ny tenin'Andriamanitra akana ny afatra dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Luka toko faha-efatra amby roapolo ny andininy fahatelo amby folo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Io tenin'Andriamanitra io dia milaza mitantara ireo mpianatra roa lahy nakany Emaos niaraka tamin'i Jesosy. Tantara haitsika kristianina tsara izany. Tantara mitantaran'ireto mpianatra reto nandeha maraina dia miverina ny alina ihany. Fa androany dia hitaonanao hoe aoka ianao mba tena ho tarihan'ny fanahy masina eto ampandraisana izao afatra izao, fa tsy ho zatra fotsiny ianao hoe hay izay ilay tantara, fa tena mba hitombo amin'ny finoana ianao, mba tena hiala amin'izay toerana mahazatra anao ianao, hiala amin'izay toeram-pahafatesana hipetrahanao ianao fa mba ho velona tahaka an' Jesosy Kristy koa ianao dia mba tena hiaraka amin'ny Jesosy Kristy ianao amin'izao sisa izao. Fa ny tanjon'ity tenin'Andriamanitra androanyity mantsy dia tsy inona fa ny amerina antsika ao ambalan'Andriamanitra. Ary fantatsika tsara izany valan'Andriamanitra izany fa dia ny fiangonana izany. Koa aoka resika mba tena hoe hitombo finoana amin'ny alalan'ny izao afatra izao. Ka nomboantsika izao afatra izao dia te hanontany antsika fiangonana hoe inona kay no nataon'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy? Inona no nataon'i Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy? Izay mihitsy nisy eo tamin'ny mpianatra izy fa tsy tonga Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamin'ny maty, tsy tonga izy dia niakatra tany amin'Andriamanitra ray, mipetraka teo ankavanan'Andriamanitra izy. Fa ny natao voalohany aloha dia niseho tamin'ireo vehivavy nakany amin'ny fasana vao maraina izy. Ary tamin'izany no nanafaran'izy ireo hoe nanafaran'i Jesosy an'ireo vehivavy ireo hoe asaovy makany Galily ny mpianatra. Ary rehefa avy eo dia tany Galily izy niona tamin'ny mpianana dia tany izy no naniraka ireto mpianatra ireto hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Dia izany afatra izany efa retsika izany tamin'ny alalan'ny toritendrony sesy tamin'ny alahadin'ny Paska sy alahady voalohany manaraka amin'ny Paska. Ao amin'ny filazantsarany Mateo 7:20 no ahitantsika an'izany Jesosy niseho izany. Fa androany i Luka dia mitantara amintsika tsanga iray, tsanga miavaka niseho teo anelan'elandreo vanim-potoana roa ireo. Izany hoe tamin'ny Jesosy avy niseho mpianatra tamin'ireo vehivavy zany sy ireo Jesosy niseho tamin'ny mpianatra 12. Teo anelan'elandreo zany no niseho ity tantara ao amin'ny Luka ity, ary tamin'ny alahady nitsanganan'i Jesosy koa no niseho izao tantara izao. Ka andeha fantaritsika amin'ny alalan'izao afatra izao hoe inona no nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny izany izy niseho tamin'izy roa lahy izany. Voalohany indrindra nataon'i Jesosy Kristy dia nanantona sy niaraka tamin'ireo mpianatra ireo izy. Hitantsika ao amin'ny andininy 5:15 izany manao hoe amin'ny anaratombo, raha mbola niresaka sy ny ara-saina izy dia nanantona Jesosy ka niaraka taminy. Naninona moa Jesosy no nanantona sy niaraka tamin'ireto mpianatra ireto? Ireto mpianatra roa lahy reto ry havana dia tapa-kevitra izy hoe
ho any Emos. Azy izany Emos zany raha ohatra hitantsika amin'ilay fanamariana kely ety ambany amin'ilay ray kely eo amin'ilay hoe 80 stadio dia 12 kilometra raha ny Jerosalema izany. Nefa mifantatsika fa inona moa ny afa-tsy Jesoa andeha ho aiza ny lalana? Galili. Any ny lalana fa tsy hoe any Emos. Izany hoe diso lalana zany ireto mpianatra ireto. Fa izy ireo dia nanapa-kevitra hoe andao sika hiverina ny tanàna ny avitsika, andao sika hisitaka, andao sika hiala amin'ireto mpianatra ireto, fa vita mantsy ny tantaran'i Jesosy Kristy, maty Jesosy Kristy, andao sika ody amin'izay fa efa vita zay momba ny Jesosy Kristy iny. Izany no heverin'ireto mpianatra ireto. Izany hoe reto mpianatra ireto zany dia tena hoe diso fanantenana tanteraka ka dia niembotra izy. Ary zany no nanatonan Jesosy Kristy azy ireo, nanakaiky azy manokana i Jesosy Kristy, niandany azy Jesosy Kristy mba ahafahany mamerina azy miaraka amin'ireo mpianatra. Dia ao anatin'izany fahadisom-panantenan'ireto mpianatra ireto, ao anatin'izany fahaverezany toky ireto dia tsy fantany Jesosy Kristy fa no azonina koa mantsy masony, araka nitatsika eo amin'ny 9:40 zany hoe nefa ny mason'izy ireo no azonina mba tsy afantarany azy. Isika koa ry havana dia eo amin'ny fiainantsika mety mandalo fotoana tahaka nyreto mpianatra ireto, mety tratra ny DF tsika indraindray, fantatsika tsara le DF hoe diso fanantenana sika, mety manary toky sika hoe tena tsy velona tsony ilay Andriamanitra fa dia tena maty izy matoa ohatran'izao ny fiainanay. Mety very hevitra tsika hoe dia tsisy hevitra tsony ty fivavahany ty fa za tena tsy hivavaka itsony. Dia ao anatin'izany fanarianao toky izany dia tadidio tsara fa i Jesoa no manantona anao, ilay Jesoa velona no manantona anao mba amelomany anao koa. I Jesoa nitsangana tamin'ny maty no manantona anao koa mba anangana anao, mba hitsangana anao koa, fa tsy toeranao ao amin'io toerana faharesena io. Fa Jesoa mantsy efa nampandraisa antsika tamin'ny alalan'ny fitsanganany maty, dia teny andresy tahaka azy koa isika. Koa ianao aza very hevitra ianao, aza variana mitanondrika ao amin'izay mandroanao io fotsiny ianao, fa mitsaka ianao anio dia jereo Jesosy Kristy eo anilanao, fa te hanarina anao Jesosy Kristy. Ary ao ka ho tadidinao ny fampianarana tamin'ny herinandro masina. Andao nga tsy ahivitsika zany fampianarana tamin'ny herinandro masina zany jereo amin'ny boky ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy toko 13 ny 9:20 fampianarana tamin'ny herinandro masina izany nentin'ny Ray aman-dreny mpitandrina. Ndao iarahantsika mamaky ny Apokalipsy toko 13 ny 9:20 andao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo zany. Dia manoro hevitra anao hividy am'volamena io tamin'ny mba hanankarenao ary fitafiana fotsy ivinao, fa sisy eonao no nitandrana ary tomaso tamin'ny anatra nitsika tamin'ny herinandro masina. Dia ilay ody maso io dia tsy inona izany fa ina moa tenin'Andriamanitra izany. Koa sasao amin'ny tenin'Andriamanitra ary ny masonao mba tsy ho jamba ianao, mba hitanao an Jesosy Kristy, fa tsy tahaka ireto mpianatra ireto tsy nahita an Jesosy Kristy izy, tsy nahafantatra an Jesosy Kristy izy ireo. Koa aoka sika mba anasa ny masotsika amin'ny tenin'Andriamanitra araka ny efa nampianarin'ny Ray aman-dreny mpitandrina antsika. Dia te hanao tombana kely aho hoe aiza ho aiza tsika amin'izao, mba firytsika no olona mazoto mifomaraina mamaky izany tenin'Andriamanitra izany. Tsy ampanangatanana fa aotsika samy andiny tena hoe aiza ho aiza za ve rehefa mifomaraina dia ny tenin'Andriamanitra no
vakiko sany olako androany sy ny zay tokony ho ataoko androany no ataoko laharana sy programme dia aoksika samy andiny tena hoe aiza ho aisytsika fa tadidio fa io tenin'Andriamanitra io no loharam-pinoana ho antsika kristianina araka ny hitantsika any amin'ny Romana 10:7 hoe fa ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy koa io tenin'ny Kristy io zany no loharam-pinoana antsika koa raha te hitombo finoantsika raha te ahitany Jesosy Kristy sika eo amin'ny fiainantsika dia inona no atao mamaky tenin'Andriamanitra dia entanina koa isika nefa ny eo amin'ny fiainantsika mba tsy anao tahaka ireto mpianatra ireto variana amin'ny resaka fotsiny izy ireo mifampitantara ny zavatra mitsanga hitantsika eo amin'ny andininy fa 7 zany hoe dia niresaka ny amin'ny zavatra rehetra nanjo izy ireo variana ny resaka fotsiny izy ireo ka dia nihita ny masony ihany no fatany zay ihany no resahany kanefa tsy fata mihitsy izay lazain'ny soratra masina toa lasa ainkony aminy zany hoe Jesosy ange efa niteny hoe hitsangana hoe to tsy tadidiny akory zany tenin Jesosy izany dia taniny sika eo amin'ny fiainantsika tsy hovariana fotsiny rehefa misy zavatra mitsanga dia hoe zao ny antony io manazava sy misaina fotsiny hoe zao io ny lojika antsika no mandeha be tabe rehefa misy zavatra mitsanga fa Andriamanitra to anekilabao tsy riafana fa sika kristianina dia raha vao misy tsanga dia Andriamanitra foana no lahara-pahamehana priorité amin'ny fiainantsika izy inona ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao zavatra mitsanga izao fa oka atsika tsy hovariana amin'izay lojika atsika eo amin'ny fiainantsika koa dia entanina ianao mba hanao laharana voalohany amin'ny Jesosy Kristy koa eo amin'ny fiainanao fa tsy hosoratra ao amin'ny t-shirt atsika fotsiny zany hoe voalohany amin'ny fiainako Jesosy Kristy fa ndena mba ho fiainantsika tokoa ne zany hoe Jesosy Kristy no namboaroanina amin'ny fiainantsika zay fa manarakarak'izay koa ny nataony Jesosy Kristy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia namarika Jesosy Kristy nanadiady ireto mpianatra ireto Jesosy Kristy hitantsika eo manomboka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 420 izany raha tsorona ny nataony Jesosy Kristy eto dia nanao dinika manafaky Jesosy Kristy eto nataony Jesosy Kristy mantsy tsy nanery an'ireto mpianatra ireto izy hoe izao Jesosy fa minoahy ianareo na hoe nanao fahagagana izy dia tonga dia nampahirato ny maso dia tonga dia nahita reto namany reto tsy izany nataony Jesosy Kristy fa nataony Jesosy Kristy dia nanontany izy hitantsika amin'ny 7 tapany voalohany zany hitantsika hoe hoy Jesosy hoe ahoana izany teny resahinareo ety ampandehanana izao dia inona navalin'ireto mpianatra ireto navalin'ireto mpianatra ireto aloha dia voalohany indrindra fihetsika ny nataony nijanona izy sady nalahelo tare dia izay vao namaly Kleopasy dia hoy Kleopasy raha amin'ny fitentsika ankehitriny hoe ianao ve Jesosy tsy naharaka vaovao farany tena taraiky eto Jerosalema ianao zany no niresahany Kleopasy tamin'i Jesosy dia jereo kely falindray Jesosy Kristy i Jesosy Kristy ilay mpanjay anjara fototra izy no rôle tamin'ny zavatra mitsanga rehetra tao a Jerosalema izy no acteur principal dia izy nefa tsy tonga dia miteny hoe fantatro zany dia ay ve zany noresahanareo eto hoe tsy izany nataony Jesosy Kristy fa mbola nanadiady an'izy hoe hitantsika eo amin'ny 7 hoe zavatra manao ahoana mo izany mbola izany no navalin'i Jesosy Kristy fa tsy nampeko reto mpianatra reto izy hoe ay ve zany zany nataony Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy te alala bebe kokoa te iombo mpiainana amin'reto mpianana reto izy te alala zay ao anatin'ny sain'ireto mpianatra ny reto Jesosy Kristy dia ianao koa eo amin'ny fiainanao mba manahoana ny fifandraisanao amin'ny namanao amin'ny rahalanao ianao ve mba te alala anazy ireny mba te iombo-po aminazy ireny sany ataonao dia hoe
tsy manam-potoana iresahana aminao na hoe tsy fantatro zany ay le zay zany tsisy olan'izany fa ao an'ny problemanao. Zany ve no ataonao amin'ny namanao rehefa mba tonga eo aminao izy? Tsy riavana. Ny kristianina dia mahay mifampihaino zany kristianina izany ary mahay mifampahery zany ao anatin'ny sarotra. Aty ny tadio tsara fa ny fiainonao ny olan'ny namanao iray dia efa vahaolana ho azy zany. Rehefa midesarge aminao ny namanao dia mba mahafoiza fotoana hoe mba ino ihany izy fa manampy anazy mba anala anazy amin'ilay olana sedrany ianao. Koa entanina sika mba tena hoe mifampiaino amin'ny fiainana fa tsy isika kristianina izao ny anao an'ilay fiteny hoe tsisy miainona tsisy miraharatsika, fa isika kristianina dia mifampiaino mifampiraharatsika fa izany no nampianarin' Jesosy Kristy antsika. Dia hitansaika tsara ao amin'ny tantara fa Jesosy Kristy dia miaino reto mpianany reto. Dia Jesosy Kristy rehefa niaino anazy dia tsy nanapaka mihitsy izy fa niaino tsara izy hoe niaino teneny reto mpianatsy reto izy. Dia nyteneny reto mpianatsy reto no hoe ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta nge zany hitantsika eo manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo zany hoe Jesosy avy any Nazareta nge zany no resahanay aminao zany lay mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny, lay Jesosy natolotsy ny sorony no elohina faty nomboana teo amin'ny hazo fijaliana na tenainay fatsatra anavitra ny Israely no lazaindreo vehivavy namanay nankany amin'ny fasana hoe velona nefa tsy hitany sasany taminay izay nalehan'ny fatiny. Mahagaga ry havana fa vita tantara mahafinaritra tahaka izany ny tantaran'i Jesosy Kristy. Vitan'reto mpianany reto tantara mahafinaritra zany ilay tantaran'i Jesosy Kristy sainga indrisy toa ratsy fiafara izany. Tsy takan'ireny conte de fée ny tantaran'i Jesosy Kristy fa toa tsy tafaty Jesosy Kristy satria tsy fantatry zareo mantsy hoe nitsangana izy. Dia isika koa indraindray havana eo amin'ny fiainantsika rehefa mamaky ny soratra masina isika dia toa mahita tantara hoe toa ratsy fiafara izany. Aiza ve dia ny zanak'Israely dia lasa nandevozina tany Egypte no baboana tany Babilôna. Kanefany zao ny tsarovy tsara rehefa mamaky ny soratra masina isika dia tsy mamaky apahany any fa ny manontolo no vakitsika. Ary fantatsika tsara fa raha manohy ny famakitsika ny soratra masina isika ohatra momba ny zanak'Israely hoe tany Egypte dia nafahan'Andriamanitra izany izy. Raha tany Babilôna ireo zanak'Israely ireo dia mbola nafahan'Andriamanitra koa izy. Dia isika koa raha mamaky ny tantaran'i Jesosy Kristy isika dia aoka isika tsy hoe Jesosy Kristy hijanona amin'ilay hoe Jesosy Kristy maty fotsiny isika, fa aoka isika anohy ny famakitsika hoe nitsangana izy, velona ilay Jesosy Kristy ivavahantsika. Aza atao fahazarana ry havana ny mamaky ny tenin'Andriamanitra ho tantara fotsiny, fa aoka isika rehefa amaky ny tenin'Andriamanitra dia tena hoe mangatany ny fanahy masina. Mivavaha ianao mialohan'ny amakinao io tenin'Andriamanitra io, fa amin'ny alalan'izany vavaka ataonao zany hoe fangatahana fanahy masina zany mantsy no azavan'ny tenin'Andriamanitra aminao ka dia lasa finoana velona ho anao ilay tenin'Andriamanitra. Ary tsarovy tsara fa ny fiainantsika kristianina dia tsy ratsy fiafara na oviana na oviana fa tsara fiafara satria mantsy Jesosy Kristy ilay nontsika dia velona izy, ary velona izy ary velona mandrakizay izy manomana ilay toerana ho atsika n'ilay fiainana mandrakizay izy. Ary tsarovy fa tsy hoe rehefa maty ny kristianina ray dia vitakeo akory ny fiainana, fa mbola miaina any amin'ny fiainana mandrakizay isika rehefa maty isika. Fa tadidio mantsy ny tenin' Jesosy Kristy hoe izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Koa aoka isika anana n'izany fanantenana izany ao amin'ny fiainantsika, fa tsy hoe rehefa lasa ny havatsika ohatra hoe nodimandry dia alahelotsika, fa any amin'ny fiainana mandrakizay izy any amin'ilay efa noman'i Jesosy Kristy izy mitoetra.
fahafarany zay havana nataon'i Jesosy Kristy hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia nanitsy izy nanoro ary nampianatra ireto mpianandro lahy reto Jesosy Kristy. Nanitsy nanoro ary nampianatra ireto mpianandro lahy reto Jesosy Kristy. Hitantsika eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 izany. Voalohany nanitsy Jesosy Kristy. Hitantsika amin'ny 5:20 andonge iarahantsika mamaky hoe ary izy tamin'ny ry adala sy fojasaina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mibahana. Zay ny 5:20 ihany ka. Hitanareo teny masika sy mavesatra be zany tenin'i Jesosy Kristy izany. Ary na le sika kehitriny koa ary no tenenina amin'izany dia mety tsy hivavaka intsony angamba antsika hoe iza koa nazainao fa ho adala sy fojasaina eo. Tsisy hivavaka intsony eto raha izany nefa tadidio fa rarina ary tandrily izao tenin'i Jesosy Kristy izao. Jesosy Kristy mantsy dia efa intelo izy ny teny an'ireto mpianatra ireto hoe tsy maintsy ho faty ny zanak'olona kanefa hitsangana izy. Dia ireto mpianatra reto tsy nanaiky izany. Any Jesosy Kristy dia tsy maintsy entitra sy masika tahaka izao ny teniny hoe ry adala sy votrasaina izay tsy mety mino. Ianao ve teny hoe zay tsy votrasaina izany zay pastera fa zay olona intelligent zay eny zay mahay zay. Kanefa jereo tsara le amin'ny fiainantsika impiry Andriamanitra no miteny amintsika hoe aza matahotra. Raha araka ny mpandinika amin'ny Baiboly dia hoe 5:30 isan'andro zany Jesosy Kristy dia miteny hoe aza matahotra amintsika. Kanefa rehefa misy zavatra mitsanga eo amin'ny fiainantsika, inona ny tonga voalohany eo amintsika? Tahotra. Ny ahany malofo tonga voalohany eo amintsika. Dia rariny Jesosy Kristy raha miteny amintsika hoe ry adala sy votrasaina izay tsy mety mino. Kanefa izao ny tadidio ao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Na dia votrasaina ary isika dia afaka mino ihany isika. Ahoana no hoe afaka mino ihany isika? Rehefa averina matetika eo amintsika ilay izy dia afaka mino ihany isika. Koa inona ny lesona azontsika tsoahana izany? Aoka isika mba tena hoe amerimerina io tenin'Andriamanitra io ao amintsika, ao anatin'ny saitsika ao, fa tsy hoe efa renay foana zany, efa renay zany, efa fantatsay zany, kanefa tsy ataontsika mitoetra ao am-pontsika ao ilay tenin'Andriamanitra. Dia eto indray tsika dia aokantsika hianatra amin'ny afatra nafaran'i Paoly. Andao antsika hijery ny afatra nafaran'i Paoly ao amin'ny Romanina. Romanina 10:7. Andao iarahantsika mamaky izany Romanina 10:7 fazavady indrindra amin'ny anaran'ny Tompo. Fampifono inona ahazoana famanana ary amin'ny vava-maikena ahazoana famonjena. Izany hoe ny tena tiany tenenina amin'io zany dia hoe ianao ao amin'ny fonao, alatsao ao anatin'ny fonao io tenin'Andriamanitra io mba ahazonao fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ary rehefa mitoetra ao anatin'ny fonao io tenin'Andriamanitra io dia miloatra avy eo ambavanao izany. Izany no mahavonjy atsika. Koa tadidio tsara fa raha miteny aminao Andriamanitra, raha miteny aminao Jesosy Kristy dia miteny izy mba ahavonjy anao. Koa raha tenenina ianao dia mba mora tenenina fa aza manamafy sofina fanjary lasa masika aminao ny tenin'Andriamanitra dia lasa mitondra fahamaizana anao. Kanefa tiavana anao ny tenena ny tenin'Andriamanitra anao. Koa entanina renao mba tena hoe andatsaka ao am-po izay teny renao. Fa manarakarak'izay dia manoro koa Jesosy Kristy eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Hitantsika eo amin'ny 5:20 izany. Eo indray tsika iaraka maty izany amin'ny anaran'ny Tompo eo amin'ny 5:20 amin'ny Luka 4:20. Moa tsy tokony ho niaritra izany fa Kristy ka hiditra manodinana. Zany ry havana no lalana tsy maintsy no diavin'i Jesosy Kristy. Niaritra vao
mahazo voninahitra fa tsy mifanohatra an'izay hoe voninahitra aloha fa ho miaritra koa aoka isika mba tena hoe hianatra hiaritra ety amin'ity tany fandalovana ity fa i Paoly ihany mbola manafatra atsika ao amin'ny Romanina toko 9 ny 17 ndao ndraiky mbola iarahantsika mamaky dia amin'izay tsika mantsy mahay mianatra an'io hoe miaritra io ilayntsika io fiaretana io amin'ny fiainana mba tena hoe ampitombo finoana atsika hitatsika Romanina toko 9 ny 17 ndao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'tompo ary zanaka dia mpandova tsara mpandova no mpiray lova Kristy koa raha miaritra aminy sy mba hiara manamboninahitra aminy dia hitanareo izay miaritra amin'ny Jesosy Kristy miaraka manana voninahitra aminy koa ianao izay mandalo ady mafy amin'izao fotoana izao mahereza ary matandra fa miaraka aminao Jesosy Kristy fa ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika mazava tsara fa izay maharitra hatramin'ny farany no dia aoka sika aharitra amin'izay fiaretantsika ao fa izany no amondrenantsika ary farany nataon'i Jesosy Kristy dia nampianatra ireto mpianatra ireto izy hitatsika eo amin'ny 17 izany ndao ndray arahantsika mamaky ny 17 amin'ny 17 manao hoe ity ry havana no lasaina hoe EB voalohany iny ty hoe EB ny EB dia tsy inona fa ny étude biblique io no fampianarana soratra masina voalohany hitatsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra eto mantsy Jesosy Kristy dia nampianatra ireto mpianatra ireto nanomboka any amin'ny Genesis ka hatramin'ny Malaki ny teny rehetra izay voasoratra momba ny Jesosy Kristy dia isika izao teo dia efa nahita izany hoe aimo io testamenta taloha io dia manambara ny Jesosy Kristy ny sitrapon'Andriamanitra teo dia hitatsika tao amin'ny Isaia mpaminany toko 7 miresaka momba ny mpanompon'ny Jehova dia tsy izy io mpanompon'ny Jehova io fa Jesosy Kristy ary any amin'ny Deutéronomie toko 7 koa dia Mosesy dia miresaka ilay mpaminany atsangana ho atsika dia Jesosy Kristy koa izany mpaminany izany koa isika rehefa mba mianatra isoratra masina io indrindra fa rehefa mamaky io testamenta taloha io dia entanina isika mba hitady hoe aiza moa Jesosy Kristy amin'izao tantara izao fa tsy hoe tantara fotsiny io testamenta taloha io fa aoka isika tena hoe hitady an'i Jesosy Kristy amin'ny famakitsika io testamenta taloha io fa itsika tsara mantsy izany hoe ny soratra masina dia azavain'ny soratra masina ihany dia hitatsika amin'ny alalan'izao tantaran'ireto mpianatra roalahy nakany Emosy izao fa ny tenin'Andriamanitra no nampiasain'i Jesosy Kristy mba inoany ireto mpianatra ireto saingy indrisy nino ve reto mpianatra ireto raha nytenen'i Jesosy Kristy momba ny tenin'Andriamanitra nino ve izy tsy nino tsy nino izy ary tsy nahitan'i Jesosy Kristy izy fa nataony fotsiny dia nangorakoraka sy nyrehijehatra fotsiny ny fony hitatsika amin'ny 9 izany fa tsy nampitondra finoana anazy zany fa rehefa niara-ninana nyray latabatra tamin'i Jesosy Kristy izy ireo dia namaky ny mofo Jesosy Kristy izay vao nanino izy izay vao nino izy ary izay vao nahiratra ny masony ary izay vao nalala izy ary rehefa nalala izy dia inona nataony niverina nakany Jerosalema izy mitantara ny zavatra rehetra hitranga koa isika ianao kristianina izay mbola manamafy ny fonao io izay tsy mety nino ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra io mba inoy re io sakramenta atolotra anao io eo amin'ny fanasan'ny tompo io
fa aza atao hoe efa hitatsika ao amin'ny liturjian'ny fanjakam-pisorona daholo izay ambara eo dia manaraka fotsiny isika dia mirava ho azy eo fotsiny tsy ry havana fa eo no ampinoany Jesosy Kristy atsika koa ho aoka isika tena hoe iaina amin'izany sakramentan'ny fanasan'ny tompo izany ary ianao mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ny batisa izay efa natolotra anao koa dia mampitsimoka anao ny fanahin'ny zanak'Andriamanitra dia aoka ianao mba tena iaina izany sakramenta izany mba tena inonao an' Jesosy Kristy tokoa ka dia ahafahanao mizara izany nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainanao. Dia eto mpamaranana dia ilaza aminao aho hoe misy dingam-pinoana anankiroa. Misy dingam-pinoana anankiroa eo amin'ny fiainantsika kristianina. Dia ny voalohany finoana ronono. Finoana ronono. Ino zany hoe finoana ronono zany? Ty finoana ronono ty dia hoe finoana fanomezan-toko fotsiny. Le hitanareo hitantsika eo amin'ny 9:telopolo zao zany. Jesosy rehefa teo amin'ny mpianana dia hoy izy hoe ahoana izy Jesosy fiadanana ho anareo. Dia izay ilay finoana voalohany. Omena toky isika. Dia Jesosy Kristy manaraka atsika ao anatin'izany hoe finoana ronono zany. Omena Jesosy Kristy tsika ambarantsika hoe aza matahotra. Mahafinaritra be iny finoana iny. Kanefa ho an'ny zazaboto amin'ny Kristy. Finoana kristianina ihany izany. Fa ny finoana faharoa dia ny finoana hena. Finoana hena izany hoe henongy, henan-kisoa izay mety eny amintsika rehetrarehetra. Dia tsy io finoana io fa io finoana io indray dia finoana mitaky tsaikefa fifandraisana manokana amin'ny Jesosy Kristy. Finoana mitaky tsaikefa fifandraisana manokana amin'ny Jesosy Kristy. Hitantsika eo amin'ny 9:7 izany. Dia Jesosy Kristy ao dia miteny amin'ny mpianana hoe jereo tsapao ozy izy Jesosy Kristy. Izany hoe tena iainanao zany ilay fiarahanao amin'ny Jesosy Kristy. Tsapanao hoe tena miara-dalana amin'ny Jesosy Kristy. Iteny amiko indray zao Jesosy Kristy matoa misy an'izao. Tena hoe lasa mitambatra iray ianao sy Jesosy Kristy. Izany hoe tena misy fifandraisana intime zany ianao sy Jesosy Kristy amin'ny finoana iray ity. Dia ity anontany antsika hoe aiza ho aiza isika eo amin'ny fanarahana Jesosy Kristy. Mbola ary amin'ilay finoana ronono ihany ve tsika sa efa ty amin'ilay finoana hena? Ilaina daholo izy roa ireo amin'ny fiainantsika kristianina fa aoka isika mba hiakatra hisondrotra finoana. Fa tsy hoe ary amin'ilay finoana ronono foana akorintsika hoe ary amin'ilay fanomezan-toko foana no tadiavintsika. Fa aoka isika mba tena hoe anana fifandraisana manokana amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika. Dia Jesosy Kristy no aoka hitarika atsika fa tsy isika akory no arahan'i Jesosy Kristy ao aoriana. Dia entanina arsika mba tena hoe hitombo finoana amin'ny alalan'izany afatra izany. Ary efa nampianarina antsika teo fa ny fitombontsika amin'ny finoana dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra irery ihany. Dia mazotoa ary mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao fa io tenin'Andriamanitra io mantsy no ahitantsika ny herin'Andriamanitra. Ary amin'ny alalan'io no ahafahantsika mijoro tavolombelon'ny herin'ny tompo koa tsika kristianina. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra fa ny fiadanana kosa dia ho amintsika rehetra. Ary isika rehetra dia samy hitombo finoana amin'ny alalan'izany afatra izany. Amen.